Apostoly. Asan'ny Apostoly toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 1 no vakintsika anio. Alohan'izany indray mbola hisaotra an'Andriamanitra isika. Fa zava-dehibe ry havany, ny ananana ny tenin'Andriamanitra, anovozana aim-panahy, herim-panahy, tolo-tsaina, ary indrindra ananantsika fahatokina ny amin'ny ho avy. Dia maniry indrindra ny fitahin'ny tompo ho antsika rehetra eo am-pandiniana izany tenin'ny tompo izany. Iara-mivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitro, tsy ampy ny teny hoentinay mankasitraka anao, hoentinay misaotra anao, hoentinay midera sy manome voninahitra mankalaza anao, raha izany fitiavanao anay izany no tononona. Misaotra anao zay no ny fahasoavana rehetra zay fa tobakao amin'ny fiainanay amin'ny fomba samy hafa. Eny, na dia ny tombonandro zay mbola anananay aza tompo, dia tompo tsy ho lehibe ho anay, satria na dia minitra ianonay ny teninao anio aza, dia marobe ny olona eo andala ampialanaina, ary marobe koa ny efa levina. Andriamanitro, misaotra anao zahay amin'ny zavatra rehetra, ny tombonandro menao anay, ary ataovy mahay mankasitraka anao amin'izany zahay. Raha misy marary eo mpandrina no vanginao amin'izao teninao zao, ako tsy ny aretina anao mpimonomonina azy, fa hisaotra anao kosa izy satria na dia marary aza, dia vanginao, ary mivavaka aminao aza reny zahay, mba hitahinao ny fitsaboana rehetra ataon'ny dokotera, na ny fianakaviana, hitondra fahasalamana ho azy, mba azahoany manompo anao raha miverina amina ny fahasalamany. Izany no angatahanay ry tompo, ary ny teninao zay doninay anio anie, hitondra herim-panahy vaovao anay rehetra indray. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Araka ny fanambarako teo ry havana dia ny Asan'ny Apostoly no boky vakintsika. Ity boky ity dia nisoratan'ny Lioka, ka hitantarany ny fitaran'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny jentilisa, ho antsika zany, ka nanomezany azy ireo koa ny famonjena, satria ao anatiny zany Asan'ny Apostoly zany no niendohany ny fiangonana kristianina. Raha ny tena marina dia fitantarana ny fitohizan'ny fampianarana sy ny fiainan'i Jesosy no tena hita ao anatin'ity boky ity. Zany moa dia nanomboka eo amin'ny fotoanany akaran'i Jesosy tany an-danitra, ka nanomezany baiko ny Apostoly tsy hiala ao Jerosalema mandra-pahatonga ny andro Pentekosta zay andraisany ny fanahy masina. Azo zaraina roa lehibe ny Asan'ny Apostoly. Toko voalohany ka hatramin'ny faha 12 dia ahitantsika ny niorenan'ny fiangonana kristianina voalohany. Petera ny tena mpitarika ny ampiasain'ny fanahy masina tamin'izany. Ny tapany faharoa kosa manomboka amin'ny andininy toko 17 dia milaza ny fitaran'ny asa ny fanahy masina tany ivelan'i Jerosalema, ka i Paoly no tena hitantsika betsaka amin'izany tantara izany. Fampidirana ihany zay, fandeo vakitsika ary zay voasoratra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 1. Ry Teofilo, lay boky voalohany dia nisoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny Apostoly zay nifidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny jaliny fa velona izy, ka niseho tamin'ny 40 andro izy, ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema, fa hiandro ny teny fikasany ray zay efa renareo tamiko izy, fa jaonina nanao batisa tamin'ny rano, fa enareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa zay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, am'izao va no hampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa ho kosa izy taminy, tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendreniny ray amin'ny fahefany ihany, fa hahazo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko
any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ary rehefa nilaza any Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso nintsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany iny akanjo fotsy izay nanao hoe, lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Rifanahy mpanazava miandrandranao zahay. Rifanahy mpanazava miandrandranao zahay, aza ela fatongava tao miny fanahina, mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao, areto lalangava ao ambony afona. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao, aminay zay manao tena mba handreny feonao, fomba ray sy manahy mba tsaboy sy andrao, ny tehino fatsisay aneho'ny olatra. Fahamarinana vitsivitsy indray no ho tsipihitsika amin'izay voasoratra eto. Fahamarinana voalohany dia ny hoe, namepetra ny mpianatra hiandro ny batisan'ny fanahy masina Jesosy alohan'ny andehanany toroteny. Namepetra azy izy. Ny andininy faefatra moa no hitantsika hoe namepetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandro ny teny fikasan'ny ray ho izy, hatao batisa amin'ny fanahy masina ianareo rehefa afaka andro vitsivitsy. Fanamariana voalohany amin'izany dia ny hoe, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianatra, ny afatra napetrany, Marka 5:15, mandehany ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Matio 20:20, mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zay zany no afatra napetrany. Kanefa eto izy dia milaza hoe, anefa alohan'ny andehananareo, aza miala eto Jerosalema aloha, fa mila ny batisa ny fanahy masina ianareo, mila ery avy amin'ny fanahy masina ianareo. Io hoe batisa ny fanahy masina io moa ry havana dia mahatonga korontana teo amin'ny fiangonana mihitsy, satria ho hitantsika ao amin'ny manaraka ny antony. Le Jesosy eto dia nilaza hoe, fa Jaona no batisa tamin'ny rano, fa ianareo hatao batisa amin'ny fanahy masina. Dia ny tian'ny tompo lazaina amin'izany dia ny ilatsahan'ny fanahy masina amin'izy ireo, satria eo ambony izy milaza hoe atao batisa amin'ny fanahy masina. Ny andininy fahavalo izy dia milaza hoe ahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Zavatra iray ihany zany ny hoe atao batisa ny fanahy masina sy ny hoe ilatsahan'ny fanahy masina. Ary rehefa tanteraka zany amin'ny 2:4 dia hoe samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Dia rehefa mitatra zany any amin'ny epistily dia ambara hoe manana ny fanahin'ny Kristy, na ny ray ny fanahin'ny fananganananaka. Izany hoe ny fomba ny tenenan'i Jesosy azy eto fotsiny ny hoe batisa ny fanahy masina. Zay fotsiny lazany azy eto, batisa ny fanahy masina. Fa mitovy ihany ny hoe de feno ny fanahy masina izy rehetra.
de nandray ny fanahy masina izy, nilatsahany fanahy masina izy. Fa ho hitantsika any amin'ny toko faharoa moa fa lay teny amin'ny teny tsy fantatra ambarana eo no fampianarana ataon'ny havana sasany hoe tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra mihitsy anao vao vita batisany fanahy masina. De ho hitantsika amin'ny manaraka zany rehefa tonga any amin'ny toko faharoa. Fa ny zavatra zay tsy maintsy nataon'ny mpianatra kosa nefa de ny hoe andraso aloha ny fanahy masina, andraso aloha. Zavatra mahavarina am'zany ndry havana de zao, reto mpianatra ireto anie, lay mpampianatra ny mpampianatra azy, Jesosy zany. Ary ny tenin'Andriamanitra isan'andro no efa nianaran'izy ireo, miaraka amin'ny expérience sy ny traikefa samihafa, satria niaraka tamin'i Jesosy foana reo mpianatra ireo nandritry ny 3 taona eo. De tsy ampy ve zany hoentina mitory ny filazantsara lay mpampianatra ny mpampianatra, raha am'izao fotoana zao lay maître de conférence no nampianatra azy andro aman'alina, de tsy ampy ve zany raha ny fahalalana tokoa ry havana de azo heverina fa ampy zany. Ny maître de conférence any amin'ny université raha mampianatra izy asa adiny ray na adiny roa isan'andro ihany raha betsaka ho iaho, satria to ora voafetra ihany no ampianarana rehefa maître de conférence ny olona. Angamba raha tsy diso aho eo amin'ny raha be indrindra adiny 20 ao anatin'ny herinandro, raha be indrindra, satria ny mpampianatra any amin'ny lycée ny manana an'izany ora izany. Fa neny Jesosy isan'andro izy tsy nisaraka tamin'ireo mpianatra ireo, kanefa de mbola ny fehiperany ihany. Aza miala ao Jerosalema aloha ianareo. Ry havana, eto de tiana ny mampahatsiaro antsika fa tsy ampy ny fianarana teolojia 5 taona 7 taona 8 taona, tsy ampy zany. Tsy maintsy fenohina ny fanahy masina ianao. Isika rehefa andeha hitory ny filazantsara, hafatra napetraky ny tompo zany. Tsy maintsy tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy ny mpitory ny filazantsara. Tsy maintsy mahatsapa zany hoe mandray tonga zanak'Andriamanitra, nilatsahany fanahy masin'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra, manana ny fanahiny Kristy velona ao anatiny. Raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy de tsy azy izy. Romana 8:7. Tena mila ny herin'ny fanahy masina miasa ao anatiny ny mpianatra. Ary zany mahatonga antsika hangataka hoe ry fanahy mpanazava miandrandrana ao zahay. Ilaina anie zany, tsy vita ny herin'ny tsaina fotsiny ry havana, tsy vita ny fianarana ny anarana ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Inona no antony? Satria hiady amin'ny demonia, miady amin'ny herin'ny satana ny tenin'Andriamanitra, ko tsy maintsy ny herin'ny fanahy masina mihitsy koa no mitondra zany tenin'Andriamanitra izany. Ary ny mpianatra eto de ny feperan'i Jesosy. Aza miala ao Jerosalema raha tsy tafina ny hery ianareo, aza miala ao. Ho iaho hoe mahatonga fikorontanana moa ny hoe batisan'ny fanahy masina lazain'i Jesosy eto. Kanefa mba tiako ihany ny amakitsika ny Korintianina 1:2 ahitantsika fa ireo nahavana zay mampianatra hoe tsy maintsy miteny tsy fantatra de tsara ihany ny andiniana ny Korintianina 1:12 andeniny 4 zao ny voalaza zao, nanomboka amin'ny 4: zarazaraino samy hafa ny fanomeza-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraino samy hafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Zarazaraino samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany. De ambarana eo ny fanomeza-pahasoavana samy hafa. Izy rehetra de samy mena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa, zany hoe entina manasoa ny fiangonana. Ny anankiray ny meny fanahy fahendrena, ny anankiray fahalalana,
arak'izany fanahy zany ihany, ny anankiray finoana am'zany fanahy zany ihany, ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoeti manasitrana am'zany fanahy zany ihany, ny anankiray manao fahagagana, ny anankiray maminany, ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa, ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetr'ireo dia asan'ny fanahy iray ihany. Zany hoe mazava loatra fa tsy ny rehetra akory no miteny amin'ny teny tsy fantatra nefa iasan'ny fanahy masin'Andriamanitra izy. Ary zany nahatonga ny Paoly ilaza manohatra ny andininy fahatelopolo hoe manana fanomezam-pahasoavana hoeti mahasitrana va izy rehetra, ny valiny amin'ny fanontaniana tsia, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra tsia, mandika teny va izy rehetra tsia. Zany hoe ny fanomezam-pahasoavana dia nomen'Andriamanitra zay olona tia nomena azy tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary noho izany raha tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra azy ianao nefa fantatra ao fa efa nateraky ndray ianao, tonga olom-baovao ianao, manana ny fanahin'i Kristy ianao, aza mety ho korontanina ny amin'izany. Fa ny fanahin'Andriamanitra ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra izay tia ny nomena azy. Ho alalintsika zany amin'ny toko 2. Fa ny fahamarena manaraka dia zao, ny ilantsika ny fanahy masina dia satria ho vavolombeloko ny Kristy eran'izao tontolo zao isika. Mila ny herin'ny fanahy masina isika mba hijoroantsika ho vavolombelon'ny Kristy. Fa nahoana ho tsarain'izao tontolo zao anie Jesosy? Tsarainy mahandriamanitra azy, tsarainy mahampamontsy tokana azy, tsarainy hoe maty sy nitsangana tamin'ny maty zany, tsarainy ny fampianarany, izany rehetrarehetra zany dia tsarainy eo am'izao tontolo zao. Ary iza no anamarina an Jesosy ny am'izany, izy no hijoro vavolombelon'ny Jesosy am'izany, hanambara fa tena Andriamanitra izy. Isika ary kristianina, amintsika dia tena Andriamanitra Jesosy. Ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina, Andriamanitra mahery. Tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonina tamintsika. Jaona toko voalohany manambara ny mahandriamanitra azy zany. Ny Mateo toko voalohany 7:20 raha nilaza tamin'ny Josefa ny anjely, ny anarany atao hoe Immanuela, zany hoe raha dika Andriamanitra eto amintsika. Jaona toko 2:7 rehefa mitsangana tamin'ny maty Jesosy, tompoky sy Andriamanitro hoy Tomasy. Jesosy tsy nilaza hoe diso ianao, satria tena Andriamanitra izy. Tsaraina ny mampamontsy tokana azy, tsaraina ny fampianarany rehetra. La ny andro zany fampianaran' Jesosy zany, efa tamin'ny andro taloha zany riavana, ny lanitra sy ny tany ho levina fa niteniko tsy mba ho levina ho Jesosy. Ary mila manizingizina, mila mijoro vavolombelona noho ny fitsarany zao tontolo zao an Jesosy isika. Fa izany indrindra ny nametrahana ny mpianatra ho vavolombeloko ianareo, Jerosalema, Jodia hatrany amin'ny farany tany. Ary isika ny ilaina hijoro vavolombelon'i Jesosy. Mila ny herin'ny fanahy masina sika am'izany. Naiza le antsika hanamarina fa Andriamanitra io Jesosy io. Reo no teny efa nomenany am'izany, mampamontsy tokana azy, tsy misy afa-tsy izy, satria raha tsy maty teo ambony hazo fijaliana Kristy dia tsy misy famonjena ho antsika. Izy rery ihany no mpamonjy antsika. Ary zany mahatonga antsika ilaza hoe Jesosy no nilaza hoe zaho ny lalana azy fahamarena ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Ary dia izingizintsika zany mba ho voninahitra Andriamanitra. Ny fitsanganany tamin'ny maty, ny tambazana volabe anie, hoe tsy marina zany, rehefa niangona izy mba amin'ny olona dia niara-ny hevitra ka nanome volabe ny miaramila izy, ka nanao hoe lazao hoe ny mpianany ny tonga alina ka nangalatra azy. Ary raha sendra natory zahay, ary raha misy olona milaza zany amin'ny gouvernoura, izahay dia ampanaiky ny gouvernoura, ka hanao zay tsy hampaninina anareo. Reo mpiambona ny fasana hoe hoay tsy ao fatin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Aza lazainy hoe nitsangana tamin'ny maty izy, nangalary ny mpianatra izy. Ary iny ny volabe, ny miaramila tambazana volabe andainga. Zany eny nataon'ny tany Jerosalema fa izay, nataon'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna, no tambazana volabe ny miaramila handainga. Havako ry miaramila tandremo so tambazana volabe anao zavatra tsy marina, tsy mahasoa anao zany. Tsaraina ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty.
isika no anambara fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, satria tena nitsangana tamin'ny maty izy. Aza ny vola no atakalonao ny fanambarana ny fahamarinana ny amin'i Jesosy, hitondranao aiza nefa ny milion ho any amin'ny helo. Aza midy ny fanahinao havako. Fahamarinana farany mbola ho avy manko Jesosy. Iny Jesosy any ampiakarana ny ala taminareo iny, mbola ho avy ndray izy. Ho avy ndray hoe Jesosy, tena ho avy izy ry havana. Izy nefa niteny an'io, andeha amboatra fitorinao nareo ho avy ndray ka andraonareo any aminy. Re olona nitenenana ane efa any aminy izy hatramin'izao fotoana zao hoe. Ary zany natonga ny apokalipsy ilaza hoe sambatra ny maty zay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Ho avy izy. Ny famantarana ieviny noho ny fotoana de tsy ampy fa vakio ny Mateo 4:20 de ho hitanao ao ny famantarana ny evinin'ny tompo, ary de ho gaga ianao fa efa tanteraka avokoa zany rehetra zany ankehitriny. Ka ho avy izy, arariny raha ilazantsika hoe miomana fa amin'ny ora tsy ampoizinareo ny evinin'ny zanak'ondry. Vakio ny Tesalonianina 2:4 manomboka amin'ny 10:10 de ho hitanao ny am'izany fievinin'ny tompo zany toa. Mbola ho avy ndray Jesosy. Ary ny zavatra mampalahelo am'izay fotoana zay, ny ray ho raisina ny ray avela. Raha nanaiky any Kristy ianao, vavolombelon'ny Kristy teo amin'ny fiainanao ianao, nandray ny fanahy ny fanangana nanaka ianao, ho raisina ianao. Fa raha tsy zany, malahelo ilaza aminao fa havela ianao. Havela ianao ary aninona ilatsahany fitsarana amin'ny vola benao azy tamin'ny tsy marina. Havela ianao. Nefa faly aho milaza aminao fa na inona fahotana vitanao hatramin'izay, raha tao hoe anio de mbola misy ny famindrampo. Ary te hiantso anao aho anatin'izany famindrampo izany. Te hitaonanao aho andray izany famindrampo izany. Te ampitodika ny sainao aho. Aza midy intsony ny fanahinao hoe. Aza tao variboba amin'ny Satana ny fanahinao hoe. Satria Jesosy tompo mbola ho avy izy, de ny tsy mbola tonga izy, de ny tsy mbola miverina izy, de ny mbola andro ny famindrampo anio mangataka aminao aho. Mitaraina mifona aminao mihitsy aho hoe. Tian'ny tompo vonjeny anao, ary tiako koa ny ahitanao any an-danitra. Aza midy ny fanahinao havako. Ho avy ane Jesosy. Mbola ho avy ndray izy. Ireo ary havana, ny fahamarinana no tsongaiko avy amin'ny fahamarinana maro voalaza ao. Noho ny fotoana ho iaho, de tsy afa manaotrisika. Namepetra ny mpianatra hiandry ny batisany fanahy masina Jesosy alohan'ny andianany hitory ny filazantsara. Ry mpitory ny filazantsara aoka ho fenohina ny fanahy masina isika. Antonga ny fiainantsika isy hery, ny tenatsika anana hery, ny tenintsika isy hery. Hery avy amin'ny fanahy masina nefa, fa tsy vokatry ny fahalalana fotsiny ihany, fa tsy ampy ny mpianatra ny fianarana 3 taona teo amin'ilay maître de conférence avy any an-danitra. Tonga teto amin'izao tontolo zao. Ny andro ny fanahy masina izy. Ny batisan'ny fanahy masina de tsy mahavoaterana hoe hiteny amin'ny teny tsy fantatra akory. Tsia. Aza mety korontanina amin'izany ianao raha misy mampianatra izany. Fa rehefa nandray ny fanahy masina ianao, zanak'Andriamanitra ianao, hery hoentinao mitory ny filazantsara izany. Vavolombelon'ny Kristy isika, tsarainy eto amin'izao tontolo zao, na ny mahandriamanitra an' Jesosy, na ny mahampamontsy tokanazy, na ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty, na ny fampianarany, isika no vavolombelona hanambara fa ny tenin'ny Kristy Jesosy de tsy ho levina mandrakizay satria Andriamanitra tonga nofo teto amin'izao tontolo zao izy. Fahatelo, mbola ho avy ndray izy. Miomana ary mba ho isan'izay ho raisina ianao raha iverina izy. Ary raha iverina amin'ny alalan'ny fahafatesana izy, mba ho vonina ianao ka eo naminy raha tonga zany fotoana zany, na andro ahatongavany, na alina ahatongavany, de ho vonina atr'Andriamanitra ny fiainanao vonina iaona am' Jesosy tompo. Ivavaka isika. Dera laza voninahitra raha eo de atolotra ianao. Fa tsara loatra ane zany teninao zany, faly zay manana an'izany Jesosy.
azona iantoka manko ny mandrakizay rehefa miaraka aminao zahay, mangataka aminao ampaherezo ny olonao ho tena vavolombelonao eo am'izao tontolo zao, amin'ny fiainany, amin'ny fiteniny, mba ho voninahitry ny anaranao re ilay mpamonjy tokanao amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.